faly miarabantsika rehetra indray rakizy ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao enoy tsara ary Hudson Taylor tapany fahenina raha manana fiainana rivo aho miantsona ny sambo tafaverina any amin'ny taniny i Hudson Taylor naharary mafy nanamafy no ny aminy ireo dokotera ntsabo azy tany Angleterre. Andriamatoa Taylor tsy afaka hiverina ny sinina intsony ianao. Raha tena sitran'Andriamanitra dia anao izany izy. Saritany lehibe momba ny sinina no niantona tao amin'ny efitranony. Nijery azy i Hudson dia nitomany. Satria nieritreritra an'ireo sinoa an-tapitrisany izay mbola tsy nandre momba an'i Jesosy mihitsy izy. Matetika izy no milaza ity tantara ity. Nandeha sambo tao amin'ny Sinikiany fo. Tao anaty sambo i Pierre. Resaka momba an'i Jesosy zahay. Avy eo dia niverina tany amin'ny efitranoko aho. Tampoka teo dia naheno olona nikikika. Avy eo feon'ny olona mitsoraka ao anaty rano. Nitsambikina tao anaty rano aho nefa tsy nahita azy. Niantso vonjeo tamin'ireo mpanjono aho. Fa namaly izy ireo hoe tsy manam-potoana zahay, manjono zahay, meo voly zahay. Nampanantena azy ireo aho fa andoha vola. Nahatrely izy ireo vao tonga nanampy aho. Nisitona amin'ny Pierre avy tao anaty rano izy ireo. Niezaky ny namelona azy saingy efa tara loatra. Maty Pierre. Mety ho voavonjy ihany izy raha tomba nirarany zava-nisy ny mpanjono. Tena mahatsiravina. Tiany Hudson ho vonjena ny olona. Indrindra fa tamin'ny fahotany. Narary anefa izy ankehitriny. Jesosy Tompo, mba manora misionera 10 any Chine. Mba hinon'ny olona maro anao ka ho voavonjy izy ireo. Nivaly ny vavaka nataony. Inona nefa ny vita misionera 10 ho an'ny sinoa tapitrisany. Nivavaka i Hudson Taylor ho an'ny 420, ho an'ny 100, ho an'ny 100. Ary namaly ny vavaka nataony Andriamanitra. Izao ny anarako tamin'ny Hudson Taylor. Lazao amin'ny Jesosy mazava izay ilainao ary minoa fa eo izy ho anao. Jesosy tia manome. Mihaino ny vavaka ataontsika izy. Nahazo fahasalamana tsara indray i Hudson Taylor ary nandeha tany Chine miaraka tamin'ireo misionera vaovao. Adala daholo nareo, janony eto. Eto ianareo afaka mahazo vola be. Any Chine ianareo dia honoana satria tsy ho ela dia ho adinony ianareo. Adininao ve? Andriamanitra tsy manadino ny zanany izany. Tsy nanadino azy mihitsy Andriamanitra. Raha manana 1,000 aho dia teo misionera 1,000 ihany koa. Teo misionera ihany koa ve ianao? Zavatra iray no azo antoka. Tsy ho lasa milionera ianao. Ary ho sarotra izany matetika. Kanefa tsy misy tsara noho ny manao ny sitrapon'i Jesosy sy ny matoky azy amin'ny toe-javatra rehetra. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo. Nanolotra ny tantara zokomy.